Nosokafana tampomba ofisialy androany kosa ilay fifaninana mandaha-teny amin'ny teny anglisy izay no karakarain'ny Municipal Library English Club izay entiny indrindra hanazarana ireo mpikambana ao anatin'izay fikambanana izay hifehy ny teny anglisy. Ny andindiny vaovao. Tamin'ny taona 777 ny nitsanganan'ny club Municipal Library English Club izay etsy Analakely ao amin'ny tranomboky munisipaly no misy ny foibeny. Ny tanjona tamin'izany dia nihaizan'ireo tanora mifehy ny teny anglisy, tsy ny fampianarana fotsiny ihany anefa na ihany koa fanitsiana izay mety ho fiteny diso amin'ny anglisy no ataon'ireo mpikambana ao aminy, fa ny fahaizana mifehy ny teny indrindra no antom-pisiny. Notanterahina androany ny fifanitsanana amin'ny fandaharan-teny amin'ny fiteny anglisy ka isan'ny tsarana ireo mpifaninana ny fahaizana mifehy ny lohahevitra izay miompana amin'ny tanora sy ny tontolo iainana. Nanomboka anio ny fisokafana sy dingan'ny fifanitsanana amin'ny ity hetsika fifaninana mandaha-teny amin'ny teny anglisy ity tana speech contest andian'ny faharoa. Ny lohahevitra dia ny youth and biodiversity, izany hoe ny tanora sy ny manodidina ny tontolo manodidina. Ny mpandray anjara dia 5 hatramin'ny 20 taona ny afaka mandray anjara anatin'izy ity. Misy ny dingan'ny famaranana, izy ihany koa ny dingan'ny manasadalana. Ny manasadalana dia ho tanterahana amin'ny 10 volana aogositra etsy amin'ny trampokon'olona Analakely. Ny famaranana ihany koa dia etsy amin'ny trampokon'olona Analakely. Malalaka ho an'ny rehetra ny fanatrehana ny fifaninanana rehetra. Afaka miditra ho mpikambana ao anatin'ny club avokoa ny rehetra izay mikasa ny hanao izany ka 3 arivo ariary isaky ny 9 bolana no sarana aloha amin'izany. Raha amin'izao fotoan'izao dia miisa 50 ireo mpikambana mpamelona ny club raha 300 kosa ireo efa nisoratra anarana. Azo lazaina ho ireo mpitantana ny fikambanana fa isan'ny mahay miteny anglisy ny tanora malagasy, saingy ny eo amin'ny tsy fahasahiana sy ny tsy fahampian'ny fampianarana no isan'ny sakana amin'izany, ka izany ihany koa no isan'ny hanampian'ny club mba hiezaka hanohitra ireo sakana ireo ny tanora.